tetikasa industrialy fanodinana antely hampandrosoana ny sepieria ny mpiompy hanamia asa ho an'ny ponina ary hanatsara ny antely ho an'ny mpanjifa. Magnodidigny ny 500 ny mpiompy antely eto Nosbe amin'izao fotoagna izao. Mivondrona agnaty coopérative tsota izy ireo. Sepieriana mbola malalaka nefa ny antely raha ho an'ny Nosbe manokana satria mbola 10 tonnes isan-taona ny vokatra raha agny amin'ny 20 tonnes ny filany ho an'ny tsenany Nosbe manokana. Politiky ny fitondram-panjakana ho fampiroboroboagna ny industria amin'ny alalan'ny tetikasa ODOF. Toy foana moa fitsidiana ataon'ny ministera fampiroboroboana l'industrie sy ny varotra ireo milina rehetrarehetra usine transformation anatin'ny tetikasa ODOF. Eto a Nosbe misy milina anankiray izay manodina tantely ary atambatra ihany koa miaraka amin'ny épices samihafa misy tantely ahodina miaraka amin'ny lavanille na amin'ny karazan-javatra maromaro koa izay aveo aparitaka eto a Nosbe. Raha ny jerena moa lalam-barotra ny orinasa Distrimax izay mitantana moa an'ity fiteny Nosbe dia ny 100% ny vokatra dia lany tanteraka avokoa aloha raha eto Nosbe. Ny zavatra tsapanay ary nambarandreo moa zany mba ho atao tadavana fanampina miaraka amin'ny ministera dia tsy ampy ny akora ka efa ijerevana moa zany ny angalana akora hafa amin'ny faritra hafa. Faritra Sofia moa zany efa ifampiarahana ny mpandraraha rehetrarehetra ny coopérative sy ny mpiompy any faritra iny mba azahoana ilay akora ahodina eto mba ampitombo ny vokatra entina omena ny mpanjifa eto Nosbe. Toy hatrany moa zany ny ezaka rehetrarehetra amin'ny fanampiana ny fanodina ireo milina rehetrarehetra izay fanaparitaka mba hanatrarana ny tanjona izay napetraka ny publika amin'ny fanapariahana ny tetikasa rehetrarehetra hampandrosoana raha-pivoana ny industrie. Ny orinasa Distrimax no voafidy hitantana ny milina ODOF eto Nosbe. Nosbe dia fantatra indrindra amin'ny lafiny fizahan-tany izay sehatra marefo ihany satria raha vao misy ny valagnarety dia tsy misy mpizahatany. Ny fananana milina manodina antely araka izany dia tegna magnampy ny ponina sy ny mpiompy antely amin'ny velon-tegnany.